Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy, ministra ny serasera sy ny kolontsaina miarahaba Ramatoa ministra. Miarahaba Tarsisus Rajoelina andrasana dia miarahaba tsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fandaharana dia miarahaba malagasy rehetra ihany koa n'aiza n'aiza mety rehetra izay mandefa ny onjam-peo ihany koa ary miarahaba ny teknisiana moa zany mazava ho azy enina amby 20 sy 200 nisan'ny ny onjam-peo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay mampita antsika nyty atoandro ity mivantany 700 ny RNM manerana an'ireo distrika zany iran'ny Madagasikara ary 770 kosa ny onjam-peo tsy miankina mandray antsika amin'izao atoandro zao zany manerana nosy zay ny enina amby 20 sy 200 azy. Ny televisionna kosa dia 400 ny TVM mandeha amin'ireo distrika eran'ny Madagasikara dia eo ihany koa moa zany ny fahitalavitra tsy miankina izay mandray antsika na eto Antananarivo na any amin'ny faritra samihafa. Ireo TVM tsy mandeha dia ny ao Abelohandroy ny TVM zany aloha any amin'ny faritra Androy tsy mandeha. Ny efa vita fanamboarana kosa indray zany dia ny any Morombe TVM any Morombe ho any Atsimandrefana sy ny TVM Marivoay ho any Boeny andalam-pamerenana zany teknisiana amin'izao fotoana izao. Ary ny RNM efa mandeha kosa zany dia ny RNM any Antsorobe ho any faritra Analamanga sy Manjakandriana ary ny RNM Ambondromamy sy RNM Mitsinjo ho any faritra Boeny. Ny ambony moa dia tsy misy fiovana tahaka ny mahazatra antsika. Manasa ampanajana ary rasitraka ao anaraka hatramin'ny farany an'izay fandarantsika izay fa elaela kely tsy niona teto Tarsisus dia niondray zany tsika afaka miaraka dia asaiko ianao mba anjohy an'izany fandarana izany ampitiavana. Tsy nisy tokoa ny fandarana tamin'ny herin'ny androany nisy ny iraka nataon'ny fitoeram-panjakana tany Vienne renivohitry Autriche anisan'ny tao anatin'ny délégation Ramatoa ministra voalaza tamin'iny moa ny hoe Madagasikara manana ny toerany eo amin'ny fampiroboroboana ny orinasa madinika salatsala ny amin'izao fotoana ho resantsika ny momba an'izay fa ianao tao anatin'ny délégation amma inona ny nahafahanao nakany niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika? Ministra ny serasera sy ny kolontsaina mpitondra teny ny gouvernement adin'ny olona izay hoe ministra ny serasera zany ilay département iantsoroako zany misahana ny serasera dia département maro lafy zany hoe transversal angamba no azo ilazana zany mandray zany ny sehatra rehetra ka rehefa miteny ny filohan'ny repoblika hoe ny ministra ny serasera dia atao anatin'ny délégation miaraka aminy dia manatanteraka an'izay zany ny tenako. Inona ny antony idiran'ny ministra ny serasera ny olona tsy misy resaka serasera tsisy resaka kolontsaina? Izay indrindra mantsy ny atonga manontany. Dia gaga loha tsisy resaka serasera fa za zany nanao ny serasera nandritra ny fampitana ny vaovao rehetra ny ainga tany Vienne na katy Madagasikara na nifandray tamin'ny mpanao gazety na nifandray tamin'ny direction de la communication et ny fiadidina ny repoblika nanaparitaka an'izany vaovao izany. Izay no andraikitro tsy voasambana na niaraka nandeha mission extérieure tamin'ny filohan'ny repoblika fa izay no mahagaga amin'ny olona fa maninona tsy nametraka fanontaniana tamin'izany fotoana izany hoe inona ny idira za zao ohatra tamin'ny iraka izay nataon'ny filohan'ny repoblika visite officielle tany Frantsa dia tao anatin'ny délégation tsisy nametraka fanontaniana hoe fiona ny ataonao amin'izany tao anatin'izany délégation zany tamin'ny fotoanandro nakany Frantsa niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika. Tao anatin'ny délégation ihany koa niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika tany Maurice nankalaza ny fety pirenena mauriciana satria invité officiel ny filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 dia tao anatin'ny délégation fa tsisy nametraka fanontaniana ihany koa fa ankehitriny tampoka eo dia hoe ina moa ny idiranao anatin'izany fa angamba ny tsotra fotsiny hoe za rehefa manao iraka ofisialy ohatran'io miaraka amin'ny filohan'ny repoblika dia za zany miandraikitra ny serasera ary tena tafiditra ao anatin'ny asako mihitsy zany satria ministra misahana ny serasera zay le hoe transversal ilay ministère izay antsoroako angamba tsy tokony hoe isy ohatran'ny hoe foronina fotsiny zany le polémique angamba ny antony ilazana azy Tarsisus fa hatramin'izay dia nandeha iraka ofisialy foana niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika rehefa hoy ny filohan'ny repoblika tenany hoe ao anatin'ny délégation na ministra ny serasera sy ny kolontsaina dia mandeha ahako. Ary toa misy fianakavianao anatin'ny ONUDI? Ia, zoko vavy no solitena mahatry ny ONUDI eto.
zay le niteneniko teo ka nandeha zao za tany Frantsa tsy nisy fianakaviako, nandeha zao za tany Maurice tsy nisy fianakaviako, efa imbetsambetsaka nandeha mission officielle niaraka tamin'ny filohan'ny République tsy nisy fianakaviako, ko naninona moa zany tamin'ity indray mitoraka ity lasa mametra-panontaniana. Zay le teneniko hoe ngamba any amin'ny tsy de tena hoe any amin'ny tsy mivoto manay tena moa fitenin'ny tanora Tarcisius, fa io moa tsy maintsy miteny foana zany fanoherana normal zany dia mitondra fanazavana ihany koa ianao hoe ny asako nandritra ny dia tany Vienne Autriche dia nanao ny serasera sy ny fampitam-baovao rehetra ny fandray tsy tapaka tamin'ny mpanao gazety dia ny fandray tamin'ny direction de la communication ny fiadidinan'ny République izay nanaparitaka ny vaovao ho an'ny filohan'ny République fa nanaparitaka ny vaovao ihany koa zany ho an'ny daholobe. Tamin'ny dinareo tany nisan'ilay trophée nomen'ny Madagasikara tamin'ilay hoe favitrihana amin'ny fanetsehana ny orinasa madinika salatsalany ahoana moa ny atsipry mikasika azy iny ny antony nahatonga an'iny. Ya ngamba ny efa nisy ihany ny fanazavana natao na voatany ary dia efa niezaka nanomehana izay fanazavana izay tamin'ny mpanao gazety ho an'ny mpanao gazety izay nanontany ary niezaka nampitan'izay tamin'ny fampitam-baovao ofisialy ihany koa hoe tsotra be ny antony nahatonga ny filohan'ny République voasafidy ho tompon-daka ny industrialisation na ny fampiroboroboana zany ny industrie fampiroboroboana ny industrie eto Madagasikara dia noho ny fisian'ny vinany ara-stratégique mikasika an'izay hoe famadihana ny Madagasikara ho firenena industrial zay dia mifanojo amin'ny vina stratégique ny Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, antsoina hoe troisième décennie pour le développement industriel en Afrique zany hoe folo taona fahatelo namarita ny ONUDI zany ny atao hoe tanjona ara-stratégique ampandrosoana izay industrie aty amin'ny firenena afrikana izay. Aza donona fa efa tamin'ny taona 2024 ny filohan'ny République no nahazo an'izay titre-na champion izay firenena afrikana filoha pirenena afrikana misa 10 izy ireo zany hoe 5 zany dia voaingana no tafiditra tao anatin'ny listra ihany koa ny filoha pirenena dia 10 zany ny filoha pirenena aty amin'ny continent africain zao no manana an'izay titre na champion de l'industrialisation izay avy amin'ny Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Araka izany anarany zany dia rafitra ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny industria ny ONUDI. Amarafitra ny firenena mikambana azy zay tsy ny gouvernement malagasy zany nanapa-kevitra hoe ndao ny filohan'ny République atao champion de l'industrialisation aty Afrika fa ny ONUDI ary ny ONUDI eo amin'ny sehatra maha-firenena mikambana eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Tsy misy idiran'ny roim-pihavanan'ny minisitra ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny solotena maharitry ny ONUDI eto Madagasikara mihitsy tsy nahalala n'izany akory aza satria tadidio tsara za zao afaka miteny an'izay tamin'ny nanomezana n'ilay champion le titre na champion ny filohan'ny République zany manko ny zavatra tsy fantatry ny olona mba azavaiko izy androany tamin'ny nanomezana ny titre na champion ny filohan'ny République voalohany tamin'ny taona 2024 tany Abu Dhabi za tsy tao anatin'ny délégation ko maninona nomena ny filohan'ny République le titre namafisana azy nanolorana le trophée taty amin'ny taona 2024 dia satria nahita ny ONUDI fa mbola mitanana zay engagement na ataontsika hoe fiantohana izay zany ny filohan'ny République hiroso amin'izay industrialisation ny firenena malagasy zay na ny fanaovana zany fampiroboroboana n'izay orinasa ara-industrial zay madinika na salantsalany na vaventy ihany koa eto amin'ny firenena malagasy. Mety azo ny ONUDI natao tsara nanapa-kevitra hoe tsy omena intsony le trophée ny filohan'ny République mety ho zay zany fa matoa nomeny dia za miteny hoe misy résultat na misy vokatra azo mahamendrika zany ny filohan'ny République amin'izay titre na amin'izay fanomezana azy ny tompon-daka ny industrialisation aty Afrika izay avy amin'ny ONUDI. Ny zavatra mipetraka dia ity
Ny fahitako azy manko dia ohatran'ny hoe mivoana amin'ny adevitra tokony ho izy ny ataony avy eo anivony fanoherana zany rehefa nresaka nyty titre na champion en industrialisation eto Madagasikara ity ho an'ny Afrika ity ny serasera zany natao ny ainga avy any Vienne. Tena zavatra ny tenen'izy ireo dia hoe nisy tsy mahagaga fa satria kay rahavaviny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ilay solo tena maharitry ny ONUDI eto Madagasikara dia zay ngamba nazahoany azy. Dia oka aloha apetrako hoe marina fa mety manana fisainana tia kolikoly angamba ianareo dia heverinareo fa manao kolikoly sy manao ketrano an-trano daholo ny olona fa zany fandraisana tompona andraikitra ambony diplomatany zany rahavaviko anivony ONUDI zany ny fandraisana tompona mpiasa ambony amin'ny firenena mikambana zany au fonctionnaire ny Nations Unies zany tsisy resaka fahalalana havana sy namana mihitsy fa ny mari-pahaizana anananao sy ny traikefa anananao sy ny compétence opelan-tananao any hoe ny fahaiza-manao anananao. Mialatsiny kosa aloha ampanetretena ny lazako hoe karaha nianatra kosa ve ny zokiko vavy, karaha mendrika an'izay toerana izay kosa ve ny zokiko vavy dia inona moa zany ny olana. Zay zany ny zavatra tiako apetraka, lasa ohatrany hoe heveriny zareo angamba fa kiatrano atrano na tonga ny rahavaviko ho solotena maharitry ny ONUDI eo anivony firenena tsisy idirana. Tsy misy idirako tsy mbola ministra kory dia fa représentante ny ONUDI ny zokiko vavy. Zay aloha zany dia efa apetrako. Mbola tsy ministra kory tamin'ny taona 2024 janoary 2024 fa izy taty amin'ny taona 2024 efa représentante ny ONUDI, représentante résidente ny ONUDI teto Madagasikara. Tsisy idirany amin'ny maministra mihitsy zany tena diso tanteraka zany le adevra. Zay ny voalohany ary ny faharoa dia mahagaga amin'ny zareo mieritreritra hitondra firenena raha pitso afaka pitso ary mieritreritra andrombaka fahefana mihitsy hitondra ny firenena indray kanefa mamaky ady tsy tahotra tsy enatra amin'ny rafitry ny firenena mikampany miapanga zany ny rafitry ny firenena mikampana hoe manao kolikoly na sanatria manao kiatrano atrano zay tena tsy mitombona mihitsy na kely azy. Zay ny teneniko hoe na ny fandraisana n'izany zoko vavy zany ho solotena maharitry ny ONUDI teto Madagasikara na ny fanomezana ny filohan'ny République an'izay titre ma champion ny industrialisation eto Madagasikara zany aty Afrika zany dia tsisy idiran'ny maha ministra ny tenako mihitsy ary tsisy fandraisany amin'ny roim-pihavanana izay ananako amin'ny zoko vavy. Matoa izy tonga teo amin'ny toerany io dia averiko indray mandeha manana ny fahaizana izy zany ka zisy ny anatrako namono tena zay menakavy mialatsiny ampanetretena tena namonony ray aman-drenina tena mihitsy mba hianatra tena niezaka natao ny asa natao ny asa sezaka zay nataony zany nahatonga azy eo amin'izay toerana izay tsisy fandraisana mihitsy ohatrany hoe eritreretiny zareo hoe kolikoly ve zany sanatria na nazahoana zany titre ny champion de l'industrialisation ny filohan'ny République izy satria hoe misy membre gouvernement manana roim-pihavanana amin'ilay solotena maharitra ny firenena mikambana misahana ny rafitra ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana industrial dia hoe tena farany zay miteniteny foana mialatsiny efa miteniteny foana mihitsy ny olona miteny an'izany arak'izay teneniko zay hoe ny zoko vavy aloha dia efa représentante résidente ny Nations ny ONUDI talohany na ministra ary nazahoany filohan'ny République ny titre na champion de l'industrialisation en Afrique dia mitovy firenena hafa rehetra nahazo an'izany miisa 10 araka ny nambarako teo dia tamin'ny fandehanany tany Abu Dhabi tamin'ny taona 2024 dia le vina stratégique zany zay nanana ny filohan'ny République tena nandresy lahatra ny ONUDI faratapony zany ninina asa nataony teto Madagasikara zay hoe représentation ny ONUDI eto Madagasikara rehefa ny ONUDI any amin'ny firenena mikampana manana ny manana ny foibeny any Vienne Autriche tsy resy lahatra dia mazava ho azy tsy azon'ny filohan'ny République izay titre izay fa matoa zany azon'ny filohan'ny République ny titre na champion de l'industrialisation dia satria resy lahatra ny tany amin'ny foibe toerany ONUDI tany Vienne Autriche hoe mendrika an'izany ty filohan'ny République Malagasy ty dia andao omena azy izay titre izay dia miteny ho an'ny filohan'ny République zany ny vokatra azo nanomboka tamin'ny taona 2024 no nakaty ifandresahana izany misy indostria 700 nambarany filohan'ny République ny forina
mbola namafisiny talian'ny kabinetra amin'ny fiadidinan'ny repoblika zay hoe 7% rehefa miampy an'ireo orinasa faraparany zany zay comptabiliser tao anatiny 7%. Akoatran'izay dia mbola mitoetra ilay vision stratégique ny filohan'ny repoblika arahana fanatanterahana an'izany hatramin'izao taona 2024 zao dia zay no nahatonga ny zao vao nomena ilay trophée na ilay mary mpankasitrahana zany fankasitrahana n'izay ezaka nataon'ny filohan'ny repoblika izay mba hirosoantsika amin'izay industrialisation izay. Ny zavatra mahagaga dia ity Tarcisius izany titre na champion de l'industrialisation zany tena rehare ho an'ny firenena malagasy, mampirehare zany ny fananana azy dia mahagaga fa tsika malagasy ihany manatsatso an'ilay. Au contraire azy raha misy hoe vahoaka amerikana mahita hoe maha champion na zavatra ireo misetra resapirenena ny filoha-pirenena zareo Joe Biden ny filoha-pirenena amerikana dia fierté ho an'ny vahoaka amerikana rehetra iny raha mahazo an'izany titre izany Emmanuel Macron dia fierté ho an'ny vahoaka frantsay rehetra iny fa ny tsika eto Madagasikara tsika samytsika indray mifanatsatso ohatrany hoe malahelo tsika raha mahazo an'izay titre izay ny filohan'ny repoblika kanefa ho an'ny Madagasikara ngy zany tsy hoe ho an'ny filohan'ny repoblika manokana dia hoe hoentin'ny mody any an-tranony dia hoe kolokonono fa amin'ny filohan'ny repoblika Madagasikara zany hoe mampitantana ny firenena malagasy zany hoe ilay Madagasikara zany no misongadiny eo amin'ny setra resapirenena ary ankatoaviny rehetra zany ny ezaka ataon'ilay firenena malagasy eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay dia inona zany ny tena olana ao anatin'ilay amiko zany ohatrany sy mitoetra ilay hoe misy ambom-pirenena tokony kolokolotsika eo iarahantsika manana ka amboniny izay tsy fankazahoan-kevitra ara-politika dia ilay ambom-pirenena hoe ndry mba voatona tafakatra amina sehatra avo sehatra faratapona anie zany ONUDI zany arafitra ao anatin'ny firenena mikampana Tarcisius mitovy amin'ny hoe PNUD mitovy amin'ny hoe UNICEF mitovy amin'ilay hoe mitovy amin'ny hoe FNUAP mitovy amin'ny PAM mitovy amin'ny FAO zay izany rafitra ny ONUDI zany dia raha rafitra faratapony amin'ny firenena mikambana mikasika ny fampandrosoana ny indostria no mankasitraka ny ezaka ataon'ny Madagasikara tokony ho faly daholo aza ny vahoaka malagasy rehetra ary za manokana aloha dia tsy afeniko faly ary misaotra ny filohan'ny repoblika nataony tao anatin'ny délégationna malagasy dia tena mirehare mihitsy hoe ndry tena mba enin-kaja enim-boninahitra le firenetsika mba tafasondrotra amin'ny toerana hoe ekeny zao tontolo zao zany firenetsika izany amin'ny ezaka ataony amin'izay fampiroboroboana ny indostria zay tsy hitako mihitsy hoe inona ny olany fa tsika indray matetika any an-tsy mivoto ny manentaina ary any amin'ny adihevitra tsy tokony ho isy fa faux débat adihevitra diso zany no manahirana atsika eto Madagasikara isaky misy zavatra mitranga dia tsy ilay tena votoatiny lehibe no manahirana atsika fa zavatra hafa indray ohatrany hoe vazivazy lazaina fa hoe so dia lazaina fa ho nividitsika indray mihitsy ny koa ty trophée ty na ity mari-pankasitrahana ity dia ohatran'izany mihitsy indraindray manahirana amin'ny fisaina ny mpanohitra sasatsasany hoe tsy haiko ry zareo angambany efa zatra manao kolikoly zatra manao ketranatrano dia very fa vidividiana ohatran'izany daholo amin'ny sehatra faratapony tahaka an'izany rafitra ny firenena mikambana izany fa amiko kosa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia tena rehare ary isaorako ny filohan'ny repoblika ny ezaka nataony ny vision stratégique ny discours d'engagement nataony ary ny ezaka rehetra nataony tao anatin'izay fotoana rehetra izay nazahoanany zany titre na champion de l'industrialisation en Afrique izay avy amin'ny rafitra ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ara-indostria teknika ihany tompon-dako eo amin'ny famoronana industrie teo zao nisan'le hoe Covid compression de personnel ny délestage ny famoronana asa inona zany le masotsiva na fahatsika nazo an'izay champion zay averiko indray mandeha hoe rehefa nahita zany ny teo anivo ny firenena mikambana fa manana ny jery na ny vina ara-stratégique mifandraika amin'ilay 3e décennie du développement industriel dia ny objectif stratégique na ny tanjona ara-stratégique napetraka ny 3e décennie du développement industriel aty Afrique ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Rajoelina dia izy hoe mendrika omenany zany titre na champion de l'industrialisation en Afrique izay vina stratégique zay zany aloha ny voalohany indrindra
ny discours d'engagement nataony filohan'ny republika izay goavana be tany Abu Dhabi tamin'ny taona 2024 voalany ane izy voatendry ane izy voalany filohan'ny republika izy de nisy an'izay fivoriana izay natao tany Abu Dhabi réunion sommet zany fivoriana an-tampony zany natao tany Abu Dhabi ary hitany avy eo anivony ONUDI fa misy concrétisation na réalisation fanatanterahana izay champion zay titre ma champion an'ny filohan'ny republika zay afaka hoe nitazomina fotsiny ane le titre Tarcisius de tsy nisy vokatra mihitsy fa miteny ho antsika hoy les réalisations parlent pour nous zay mihitsy le izy amin'ny teny veny miteny ho antsika miteny ho an'ny filohan'ny republika niezaka nataontsika tamin'izay resaka fananganana industrie zay fananganana orinasa ara-industrialy zany tao anatin'izay telotaona nitazomany an'izay titre ma champion de l'industrialisation zay ary no mafisy ny tale général ny ONUDI zay nandritra ny lahateny zay nataony tany Vienne tamin'ilay lanonana official nanomezana an'ilay le loka zany na le trophée mazavaka izany indicateur mesurable napetraka any makiny mba irekitra tsara c'est tena hoe le valizina kana sary loatra ny olany tsy any zany fa za te hiteny aminao Tarcisius hoe io Andriamanitra io mahay zavatra ary Andriamanitra io tsy tia ratsy rehefa anao zany mikonikonina fanaovana ratsy io tsy maintsy tratra foana ianao indrindra hoe zavatra tena saripady be tahaka an'izany zany no resahana lay fakana sarin'ny valizy dia ampahany bitika de bitika kely fotsiny tao anatin'ilay tena zava-nisan'ny tranga tao ambadika izy iny le sary mo sary ihany fa le lanjan'le valizy angeny tena hoe eny fa non ohatrany hoe misaotra an'Andriamanitra zany tsika so ihany azy fa nisy anino hoe sary nivoaka tamin'ny tambajotra tserasera sosialy iny na afana na fantatra fa kay tena tanjona hafa mihitsy ny tao ambadika de fifofona ny ainy ny filohan'ny republika sy ny vady amanjanany zay zany ny tena zava-misy Tarcisius ary zay le niteneniko hoe Andriamanitra io mahay zavatra tsy takatritsika olombelona tsaina hoe resaka satria zay manko fieritreretany olona azy resaka sary kely na valizin'ny filohan'ny republika araiky amin'ny 70 kilao tariva de ametrahana olana be ohatrany hoe nareo fanjakana tsy masaka demokrasia nareo etsetreseta de zany famoahana an'izany an-tambajotra ve de anenjehana an'le olona tsy zay loatra ny tena anenjehana an'le olona fa iny zany de nataon'Andriamanitra ny potry ny sary iny mba nafana nahita hoe kay tao ambadika tena tetidratsy goavana saika amotehana ny fiainany filohan'ny republika sy ny vady amanjanany mihitsy ary zay ny tena mahasarotiny eo anatin'ny ty raharaha ty everiko fa tsy anjarako ny mitondra ny antsipria ny kasika ny fanadihadiana satria tsy ananako raha teo zany mo misy raha teo ny atao hoe tsy ambaratelo ny fanadihadiana fa za kosa de miteny atsika hoe mifatratrarana n'lay pitsikilo satria lasa nanao andraikitra nanao asana pitsikilo ane zany lay olona nakasary ny fatratrarana n'lay pitsikilo sy ny nafantarana ny zavatra saika nataony tao ambadika no tena niteraka an'izay fanadihadiana sy ny fampodiana azy teto an-tanindrazana de ny fanaovana an'izay hoe fanadihadiana lalina izay satria rehefa nojerena zany ny zavatra nisy ay tena hoe singa kely fotsiny lay hoe navoaka ny valizy zany navoaka ny saran'ilay valizy misy hoe raiky amin'ny 70 kilao singa kely fotsiny fa kay ny tao ambadika zany de tena mandefa ny vaovao rehetra amin'ny antsipriana mikasika ny filohan'ny republika sy ny vadiny makary zareo zao ny zanany vavy makary makaty zareo zao sy ny any zany no mametraka olona satria hoana olona mahafantatra manana andraikitra hoe mitondra ny filohan'ny republika sy ny fianakaviana zany de mahafantatra tsara fa misy tsy ambaratelona asa zany izay saripady be satria iankina ny sécurité na fiarovana zany ny ainy filohan'ny republika fiarovana ny ainy vady amanjanaka ny filohan'ny republika amin'ny mahandrom-panjakana ny filohan'ny republika amin'ny institution azy zay zany ny zavatra tiako tenena raha olon-tsotra izy mety tsy nametraka an'izay olana zay fa tadidio tsara fa ny filohan'ny republika dia institution amin'ny institution azy zany de misy an'izay hoe fiarovana le sécurité fiarovana azy zay dia ny saripady zany de le hoe famoahana n'lay information hautement confidentielle
tsy fahazo atao mihitsy zany hoe ianao tompon'andraikitra miara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika dia andeha amoaka ianao ohatra sanatria mivava miteny ve hoe tompon'andraikitra reny service secret na ireny ataontsika hoe mpiambina akaiky ny filohan'ny repoblika frantsay reny dia andeha teny Macari zao Macron dia Macari zao Brigitte Macron mivoaka Macari izy maketo izy zao zanany vavy mandeha rery etsetretsetra fa rehefa natao fandaniana aiza zany mifandray amina tambajotra na mpanohitra radicale na opposition radicale ilay olona tratra io manome information satria le tambajotra na mpanohitra radicale na mpanohitra ataoko hoe mahery fietsika satria izay mihitsy le dia efa nanambara ary tsy niafina tamin'ny tambajotra tserasera sosialy ny teny hoe mila anaovana acte isolé na mila fofona ny ainy filohan'ny repoblika sy ireo vady aman-janan'ireo acte isolé zany moa dia hoe ndao tonga dia vonoina zany zay le izy dia zay zany fantatra hoe misy fifandraisany amin'izay rehetra izay le izy fa tsy any amin'ilay valizy na lay na sary na le sary nivoaka tamin'ny tambajotra loatra fa iny aza isaorana an'Andriamanitra hoe nafana fantatra n'izany zava-misy rehetra izany hoe ai zany ny tao ambadika kay tena projet macabre mialatsiny amin'ilay izy hoe tena teti-dratsy mampiorokoditra mihitsy ny tao ambadika hoe saika tonga tamin'le tanjona hoe tanteraka zany le hoe ndao fongorona na vonoina mihitsy amin'ny filohan'ny repoblika sy ny vadiny rehefa makany ivelany ihany satria izay le nambaran'le olona hoe ndao anaovantsika acte isolé efa nandehanana hatrany reny zany zao dia efa mampiaya daholo hoe ai zany nisy nanome daholo zany reny information reny hoe ary ny tranony zareo ary zany hôtel misy any zareo Macari ny lalana andehanan'ny zanany ny vadiny etsetretsetra le olona nefa mpamily mpiasantsika amin'ny représentation permanente ny Madagasikara eo anivon'ny UNESCO ary izy zany efa mpitondra an'ireo vady aman-janaka ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny repoblika rehefa mandeha misy mitenany ko manina moa ny avela lay ny sary zany le vali tsy aninge le olana tsy le valizy mihitsy ho an'ny olana na le ny sary le valizy fa iny zany dia tena lalana fotsiny ihany nahitana ny tena zavatra goavana be tao ambadika zay tena zava-doza mihitsy ary tena hoe lehibe dia lehibe nahafantarana an'izay nahafahana nahita ny teti-dratsy rehetra tao ambadika zany fikonokonoana ny ratsy saika natao tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny vadiny aman-janany izay le somary mahavarena mantsy olona ao anatin'ny fitondrana ihany zany hoe le mifampikasokasoka ihany zany no satria nandrasana rehefa te ome indraindray eo amin'ny fiainana andavanandro zavatra tsisy fandraisana hoe tia mandray zao zay azonao tiako atongavana hoe inona zany no ifandraisana zay sy ilay fanoherana le zalahy efa nisy zany ny enquête dia makany efa misy amin'ny antsipriany mihitsy ny fanadiadiana zay moa nataoko hoe tsy sarotra amiko ny amoaka ny antsipriany sarotra amiko ny teny anao hoe zao nafana nahitan'izay satria tsy anjarako raha teo zay fa anjara mpanao ny fanadiadiana misy enquêteur ao misy mpitandro filaminana matiana mikasika an'izany ao misy fitsarana manaraka an'izany ao misy fitorinana nataony avy eo anivon'ny fanjakana malagasy mikasika an'izany satria atteinte à la sécurité présidentielle mihitsy an'ilay izy atteinte amin'ny ataontsika hoe misy secret d'état satria tsy ambaratelo zany natitsika rehefa manditina ny fiarovana ny filohan'ny repoblika sy ny vady aman-janany dia secret d'état zay ny divulgation non autorisée na sary zany izay manohitohina zay mihitsy filazazy manohitohina ny fiarovana ny filohan'ny repoblika sy ny vady aman-janany dia efa tafiditra ao anatiny izay raharaha fanadiadiana izay daholo zany inona hoe ianao ny fandraisany dia hoe le monde l'enquête zany amin'izao antsika miteny zao ahafahana mahafantatra n'izay hoe misy fifandraisany amina opposition radicale na mpanohitra izay mahery fihetsika zany mikasa sy nanam-pikasana foana tsy indray tsy indroa fa efa nanomboka tany amin'ny teteza mitatany ny olona io no efa ninjehana sy nomelohy ny fitsarana malagasy fa azadonoana zany fa izy moa nitsoaka zany dia ny alokaloka tany Frantsa dia mbola manohy an'izay ataontsika hoe mampahery fihetsika azy zay zany eo amin'izay hoe fanoherana an'Andriamatoa Rajoelina le izy zany nefa ohatrany hoe ny filohan'ny Rajoelina mihitsy no mametraka olana amin'le olona Tarcisius tsy hoe ny tima akory mety tsy ho tima lay antoko politika zany za tsy mampiditra ny tima lay antoko politika ao anatiny fa misy kosa leo ataontsika hoe opposition mahery fihetsika radical extrémiste zany
tahaka nireo nresahako reo efa hatramin'ny teteza mihitsy zany ny saika nanao bomba artisanal zany saika mono ny filohan'ny reblika efa fantatra mazavoana ary tsy niafina akory ny teny hoe zao efa mila anaovana acte isolé am'izay Andry Rajoelina sy ny vady aman-janany de zay vonona manao an'izay de micontacté hafa efa irosotsika le ka zay zany io nifandray daholo eny le izy zany ohatrohatrany raharaha polo ihany ange zany mitovitovy amin'ny raharaha polo ka zay satria tsy idirana toko politika loatra iny tsisy idirany hoe antoko zay ny teneniko hoe tsy hoe fanoerana zany tsy hoe le antoko politika manohitra mahazatra ty Madagasikara akory ny resana fa reo opposition radicale izay mialokaloka any frontsany fa tsy masamody eto Madagasikara akory mazava ianareo amin'ny membre ny gouvernement tsy mahazo fialan-tsasatra amin'izao fotoana vacances fa ahoana marina ny fitantanana ny raharam-panjakana isan-taona tahaka ny mahazatra rehefa jolay sy aogositra ohatran'io rehefa ao anatin'ny fialan-tsasatra lehibe an'ny mpianatra dia mahazo eo amin'ny herinandro eo ny mpikambana ao anaty gouvernement zany mba hoe nitsara ny kely ihany koa fa tamin'ny tendray mitoraka ity zany ho an'izao taona roapolo sy roa arivo zao dia nanapa-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement hoe tsy misy aloha izay vacances ny gouvernement izay amin'ity grande vacances na amin'ity fialan-tsasatra lehibe ity fa ahoana hoe ianao ny antony de tsotra satria ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre mahita hoe tsy fotoana tokony halan-tsasatra izao fa manohy ny asany zany ny mpikambana ao anaty gouvernement vokatry le fisiny fahasahiranana izay misy eo amintsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao betsaka ny olana zany izay hatrehana ankehitriny ary mametraka ny mpikambana ao anaty gouvernement manoloana n'izay andraikin'izay zany ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre hoe atrehanareo ny olana fa tsy hoe ny olona mitaraina amin'ny fatapahan'ny herinaratra amin'ny olana amin'ny solika sy ny sisa de nareo sanatria andeha hiala sasatra manjary lasa manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy zany ka izay everiko fa tena fahendrena ny fanapa-kevitra no raisiny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement Tarcisius hoe tsy misy aloha izay fialan-tsasatra ny gouvernement zay amin'ity volana jolay sy aogositra ity tahaka ny fanao mahazatra isan-taona fa ny any amin'ny any amin'ny décembre angamba raha ohatra ka milamina zany toedraraha hoe mba mezaka mahita vahaolantsika amin'ny olana samihafa mampitaraina ny voaka malagasy dia azo atao hoe azo iverina zany zay fialan-tsasatra izay fa ny amin'ity zany aloha dia satria aza-donona ange fa mpikambana ao anaty gouvernement ny tenako manana fianakaviana manana vady aman-janaka mba maniriny andeha ala sasatra ohatra ny olona rehetrarehetra fa zay le andraikitra amin'ny firenena zany aloha dia ekena izay fandaminana avy amin'ny fitondram-panjakana izany indresaka teo vetivety somary iverena kely Tarcisius fa ty nandalo tao tanaty lohako le hoe anatina krizy iraisampirenena isika ary vonao mafisy ny solotena maharitry ny firenena mikambana masoivoany firenena européenne vondrona européenne omaly ana eno azy tamin'ny ainao manjery de nyteny mihitsy izy hoe ny firenena rehetra manerana n'izao tontolo zao izy dia misedra n'izay olany fiakarany vidin'ny solika izay avokoa olany fiakarany vidiny entana na ny PPN zany hoe misedra ny fisondro ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny na inflation io moa fanazavaiko teto tamin'ny fotoan'andro hoe mondial ilay olana zany hoe maneran-tany ilay olana fa raha naheno ny masoivoan'ny vondrona européana de tena so ihany fa mba misy andreny olo reny miteny zany satria ny adihevitra diso ny napetraka eto amin'ny firenena foana de ohatrany hoe tsy fahaiza manao any fitondrana Andry Rajoelina na ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre na ny gouvernement no mahatonga n'izay fiakarany viditsolika izay na mahatonga ny PPN miakatra na ny vidiny entana miakatra sy ny inflation zany na ny fiakarany sondro-bidim-piainana amin'ny ankapobeny fa so ihany ho ihany filohan'ny repoblika fa so ihany ho ihany fa nisy an'izay fiteny masoivoa européenne izay zao henoko ny teny omaly hoe io inflation mondiale io tena olana ary firenena malagasy sy ny firenena malagasy rery no misedra n'izay fiakarany vidiny entana izay zany aloha ray izay voalohany indrindra de ity ny zava-dehibe ihany koa mba tsindriko kely mikasika an'le resaka hoe famoronana orinasa teo mikasika an'le resaka hoe ezaka natao eo amin'izay industrialisation de Madagasikara izay nanomboka tamin'ny taona 2024 no nakaty indicateur ny tenen'ny Tarcisius raha herinandrasana teo aza tonona fa vo tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina raha itaona monja taoriana natongavany teo amin'ny fitondrana tonga dia
niditra tamin'ny Covid isika. Roa taona maninjinjiny antsika Tarsisius niainany Covid foana dia ny 2020 sy ny 2021 ary eny hatramin'izao 2022 zao ary ngentsika mbola tsy azo lazaina, tsy afaka misoka hoe tavavoaka ny aly, mbola tsy azo lazaina zato isan-jato hoe tena voafehantsika tanteraka na dia andalam-pifehezana ary zay ary tsy afenina fa mba voafehy zany le tahany fa ny teny hoe tena resitsika tanteraka ny valanaretina Covid dia tsy afaka anao an'izay affirmation zay, tsy afaka hiteny an'izay aloha amin'ity andro androany ity fa ny azo lazaina kosa dia ny hoe 20 raika amby 20 tanatina contexte sarotra nazavany sarotra manerana an'izao tontolo zao dia mbola mba niezaka ny filohan'ny République. Io le fa nazavaiko hoe ny production na ny famokarana raha toe-karena tao anatin'izay 20 raika amby 20 zay dia azo lazaina hoe tena marefo dia marefo mba tsy lazako hoe nitsahatra tanteraka mihitsy ny katso tanteraka mihitsy kanefa mbola niezaka ihany ny fitondram-panjakana nanampy ary aza-donoina fa ny orinasa rehetra izay nitsangana nanomboka tamin'ny taona 2020 nakaty hatramin'ny 2021 zao premier enim-bolana voalohany 2020 zao dia nahazo fanohanana administratif na fanohanana ara-panjakana avy amin'ny fanjakana, misy nahazo fanohanana ara-pitaovana, misy nahazo famatsiana ara-bola tamin'ny alalan'ny tetikasa fiarina. Aza-donoina fa tena nisy famatsiana ara-bola nataon'ny fanjakana mihitsy ary tsy nitsahatra ny asa ny fiarina tao anatin'izay taona rehetra izay na dia nisy aza ny fahasarotana. Nisy ny tetikasa fiarina, nisy ny tetikasa one district one factory, izany hoe district iray orinasa anankiray madinika na salantsalany. Efa mandeha zany tetikasa izany azoko lazaina anao Tarsisius hatramin'izay nitsangana ny tetikasa nakaty dia efa maro ireo orinasa zany nahazo famatsiana ara-bola na famatsiana ara-fitaovana tao anatin'izay one district one factory izay, nahazo famatsiana ara-bola na famatsiana ara-pitaovana na fanampiana ara-panjakana ihany koa tao anatin'ny tetikasa fiarina. Ahoana kosa moa no mbola ametrahana fantaniana ihany hoe fa maninona moa ny filohan'ny République nahazo an'io titre io? Filohan'ny République angeny namorona ny tetikasa fiarina, c'est un projet présidentiel. Tetikasa ny filohan'ny République angeny fiarina e. Tetikasa ny filohan'ny République angeny ODOF na ny one district one factory izay tanterahany ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fantsifany. Tetikasa ny filohan'ny République zany hoe nilaza kosa fa tena tsy nanao ny filohan'ny République mikasika ny industrie, mikasika ny hoe fivoarana ara-industrie zany na ny industrialisation dia ohatra ny ara-tsipana ihany zany na finina mikipy finina jamba zany manoloana n'izay ezaka natao izay fa tsy nisy an'izany fiarina izany na ahafahan'ny tanora mba nanokatra ny orinasany, tsy nisy an'izany titre vert izany na ahafahan'ny tanora nahazo ny taniny, nahazo tany mamboly, mahazo trano, mahazo mivavy be ronono, mamokatra manana projet agricole, tsy nisy an'izany raha tsy tao anatiny zao fitondram-panjakana izao ary efa mandeha zany tetikasa izany fa tsy hoe zavatra mbola nofinofo zany, tsy nisy an'izany hoe ezaka certification foncière izany hoe fanomezana karatany zany betsaka mihoatra ny amin'izao fotoana izao, hanomezana antoka ny tantsara te hamokatra izy hoe azonareo antoka fa tsisy olona haka ny tany eo ampelantananareo rehefa mahazo an'izay karatany zay. Ezaka ataon'ny filohan'ny République daholo zany ny namelomantsika indray ny orinasa tahaka ny hoe sasy matany Brickaville, ny namoronantsika indray ny namelomantsika maso indray moa zany maromarina kokoa ny ofafata amin'ny fotoan'androny izay lasa fary malagasy, nananganantsika ny fary malagasy tao anatin'ny 3 volana monja nandritra ny vanim-potoanan'ny Covid, mendrika hite hafana kosa zany ninona tsy fitiavanao ny filohan'ny République na ny fitondram-panjakana anatina vanim-potoana sarotry ny Covid, navadika zay mihitsy le kabarin'ny filohan'ny République, navadika filohan'ny République hoe navadikantsika opportunité le fisiny le valanaretina mba nahafahantsika nampisongadana ny fikarohany manampahaizana malagasy ny scientifique malagasy, nahafahantsika namelona indray zany hoe industrie pharmaceutique eto Madagasikara izay efa maty talongany betsaka ny industrie pharmaceutique teto zany ho fa fandresako anao zany zao fa maty tanteraka dia tsika izao ndray ny filohan'ny République manana n'izany viny zany dia mba hamelona an'io dia inona zany tsy ny filohan'ny République ka hoe enao indray ny anatsatso an'ilay ezaka izay nataony nefa mamorona asa izany, mampivelatra ny firenentsika izany, mampiroborobo ny industriatsika izany hoe mana valeur ajoutée eo amin'ny toe-karenantsika izany, zany hoe tombony eo amin'izay toe-karenantsika izay. Tsy azoko mihitsy hoe inona zany tena olana rehefa nataoko ny fandiniana Tarsisius ary ny aza-donoina izay averiko foana ny tsy itovizan'izao
amin'ny fitantanana nataony mpitondra teo aloha de ity isika izao ngeka tao anatina contexte na crise sanitaire nandritra ny roa taona hoy olana ara-pahasalamana crise ara-pahasalamana maneran-tany de mbola tsy tafatraka akory tsika tao anatin'izay olana ara-pahasalamana izay namelindray ny rivo-doza firy volantsika teto rivo-doza 5 ny vaivay namely an'ilay firenetsika zany hoe mbola tsy tafatraka akory tsika de tafatombona indray vokatr' izay rivo-doza izay vita indray mba nivoaka ny rivo-doza indray tsika indray fanitranga ny adiny Ukraine sy Russie nanomboka tamin'ny 4 febroary 2024 zany hoe tena mahafoana zany ny aretan'ilay fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny 2020 no nakaty nefitsika nanomboka janoary 7 sy ny janoary 20 heritaona nitondran'ny filohan'ny repoblika tena tanatina ataontsika hoe nanomboka nahazo vitesse de croisière mihitsy zany hoe tanatina hafanganam-pandeha tokony nahafahantsika nahazo vokatra teo amin'ny fitombony ny arikarenantsika mihitsy zany zay heritaona voalohany zay fa saingy zay moa ny zavatra nisy fa tsy nitaraitana miepaka ny fitondram-panjakana fa niaritra n'izany niatrika an'izany hatrany niatrika an'izany foana na tamin'ny crise ara-pahasalamana crise ny rivo-doza anaky 5 mifanesy tondrana takaitra mafy na ny crise ara-toe-karena sy ara-sosialy vokatry ny ady any Ukraine sy Russie zay foana le apetrako amin'ny olona hoe azadonoina fa nisy tranga manokana mihitsy satria manko zay ny anomezany olona tsy ny ahako indraindray hoe ary naninona ianao ry Lalatiana na hainy teny tamin'ny fotoan'andro ny hoe nisy ny délestage nisy ny tsy fisy mifandripahalemany sy ny sisa ka manina ianao zao tsy miteny sarotra ny fiainana tamin'izany tabataba ery ianao tamin'ny radio manina ianao zao tsy mitabataba miara-miaina n'izany rehetrarehetra zany aminareo fa za kosa mijery mesaka zany ahitsy fomba fijery tamin'ny andro ny fitondrana teo alohany tsy nisy crise tahaka n'izany anankitelo mifanesa ny tany saiko zany tamin'ny andro ny fitondrana teo alohany tsy nisy covid tamin'ny andro ny fitondrana teo alohany tsy sy ady any Ukraine sy Russie kanefa ny fitondrana ankehitriny mbola niezaka foana fa afaka ny alabala mihitsy mialatsiny ako amin'le fiteny taxis ny alabala mihitsy ny teny hoe ka tsy afaka tsy fidiny anay nefa tsy afaka nanao ninina zay vokatry ny covid vokatry ny ady any Ukraine vokatry ny rivo-doza 5 mifanesy tena nahapotika vokatry ny kere vokatry ny changement climatique azadonoina fa misy ihany koa zany tamin'ny fotoan'andro ny any mbola tsy mafy noho ny amin'izao fotoana izao ny impact ny changement climatique na ny amafisany fiatraikan'ilay fiovaovan'ny toetrandro fa zao tsika tena mena azy ary nekeny zao tontolo zao zany hoe azafadadritra nekeny zao tontolo zao zany hoe Madagasikara ny firenena voalohany indrindra hiatraikany mivantana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro na ny impact du changement climatique zany tsika niteneniny sehatra resapirenena zany fa tsy hoe zany namorona an'izany zay zany ny zavatra nisy ka raha ohatra tsy nisy an'izay rehetra izay kanefa de bilan ny iba tahaka ny tamin'ny fitondrana teo aloha ihany ny délestage ny tsy fisy fandripahalemana de ho za mihitsy ny voalohan'ny teny hoe tena tsy mety mihitsy ny fitantanana Andriamatoa Rajoelina fa za kosa mezaka mahitsy hoe na teo ary zany rehetra zany tena nanao ezaka ity fitondrana any Rajoelina ity tsy mamenatra mihitsy ny zavatra nyteneniko tamin'izany sy ny zavatra teneniko ankehitriny raha ny vokatra azo n'izany fitondrana any Rajoelina izany to anatin'izay telo taona izay zay vao ataoko hoe feno le nandasako tamin'le hoe indicateur mesurable quantifiable satria toe-karena ny resaka iverenako vetivety ilay hoe fialatsasatry ny membre gouvernement ho anay mpiasa-panjakana tsotra de mahazo ray volana isan-taona zay tsy mba mahazo congé no etsona azy ny anareo ve zany inona le nuance entre congé et vacances ka ny mpikambanao anaty gouvernement de tsy manana congé tsy zany hoe tsy ahoana moa zany filazako an'izany tsy misy lalàna zany mametraka hoe mpikambanao anaty gouvernement tahaka neny fiasa-panjakana de lalàna no mametraka an'izay fa tsy voafehan'izay zany tsisy lalàna mametraka hoe tsy maintsy congé mpikambanao anaty gouvernement fa fialan-tsasatra zany nomeny lehibe rehefa mahita ry zareo hoe tokony misy miala sasatra eto satria olombelona ihany ny tena reraka rehefa manao an'izay asa izay fa noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy miala sasatra aloha mpikambanao anaty gouvernement fa manomana tanteraka ny asany foana ihany zay mahatonga
hoe misy foana ihany flankevitry ministra, misy foana ihany flankevitry gouvernementa, ary manao ny asany jereo fa manao ny asany andavanandro foana ihany ministra rehetra. Raha mpitso zao ny filohan'ny repoblika voavy navita niniraka Vienne Autrichine izahay, de raha mpitso ny filohan'ny repoblika de efa andeha any Sainte Marie, efa hitantsika ny dokam-barotra mikasika an'izany miaraka amin'ireo ministra voakasika, ny prime ministre tany Melaky, voavy tany Betroka tany amin'ny faritra Iorombe ny prime ministre, voavy tany Tsimotsinanana ny prime ministre, zany hoe tsisy miala sasatra mihitsy zany na ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre, maika moa zany fampikambana ao anaty gouvernement. Atao ao natetitetika ny lozam-pifamoivoizana de tamin'ny filakevitry ny ministra nivoaka farany teo nisy fepetra raisina iarahan'ny ministera momba ny fampiasana ny lalam-pirenena amin'ny ankapobeny, mahafaty olona mirifatra ny fiara, ohatrany hoe lasa nirongatra indray ny lozam-pifamoivoizana Mahatsiravina. Ianareo amin'ny fotoram-panjakana ilay nanaovana azy tao amin'ny filakevitry ny ministra. Inona ny tokony tsindrina manokana makasika an'izay? Lay fisiny lay plan d'action na drafitrasa manokana izay ametrahana an'izay tetikady zany hisorohana an'izany lozam-pifamoivoizana izany. Eto aloha tsika voalohany dia miray fo amin'ireo fianakaviana, olona izay namoy havana, namoy namana, namoy vady, namoy fianakaviana, tapaka sy namana zany tao anatin'ireny lozam-pifamoivoizana ireny. Fa ny filohan'ny repoblika dia nanome toromarika tao anatin'ny flankevitry ministra hoe ilaina, tena ilaina ny manao ny asa rehetra zany, dia ao anatin'izay drafitrasa izay dia misy fanentanana aloha zany zay mahakasika antsika tao anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, fiaraha-miasa zany anatina ministera izy io, zay moa nankatoavy ny flankevitry ministra zany hoe ministera ny asa vaventy moa ny tompona andraikitra voalohany satria izy ny tompona andraikitra ny lalam-pirenena, fa ao anatiny ministera ny fitaterana satria fifamoivoizana ny resaka, ao anatiny gendarmerie pirenena satria resaka pirenena ny fiarovana filaminana anatiny zany, filaminam-bahoaka zafady sécurité publique, de ao anatiny ihany koa tsika atao anivon'ny ministera misahana ny serasera amin'ny hoe misy ezaka fanentanana ny olona zany amin'ireny arloza ny fifamoivoizana ireny, famerenana indray ny filazana ny olona hoe tandremo ny afanganam-pandeha tsy mahazo mihoatra an'izao araky ny voalazany code de la route na lalàna amin'ny feny fifamoivoizana, zany hoe misy andraikitritsika zany, ny andraikitritsika aloha ny resahako zany fa eo ihany koa ny andraikitra ireo ministera hafa zany, fa nitapaka ny flankevitry ministra zany de hoe ny drafitrasa dia mahavoakasika an'ireo ministera samihafa na io fisorohana ray zany, de ao anatin'ny fisorohana le fanentanana ny teneniko teo zany hoe tokony tsy mihoatra an'izao ny afanganam-pandeha, rehefa ohatran'izao ny panneau de signalisation de zao zay ny zay indray andraikitry ny ministera misahana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena de ny fiadidina ny zandary zany, zay manao fanentanana eny an-dalana eny, rehefa mandeha mafy loatra ny fiara eny amin'ny lalam-pirenena de sakanana de ampatsahivina hoe misy adidy tokony atao, raha ohatra mila fanasaziana de mena fanasaziana, fa fampahafantarana aloha zany no voalohany indrindra. Eo ihany koa no hoe fahazahoana zany ny vaovao zany na ny information angana zany ho an'izay fanomezana ny ataontsika hoe ohatrany hoe ny afanganam-pandeha, lalana ry mety misy olana ohatran'izao, ohatran'izany, zay zany lay teneniko hoe misy anjara andraikitry ny ifandrombona ny ministera samihafa zany ao anatin'ny Tarsisius mba ahafahana misoroka an'izay lozam-pifamoivoizana izay, indrindra moa zany amin'ireo lalana vaovao satria nita zao ny lalam-pirenena fa 450 efa migodana be, efa misy ampahany tena migodana be, de lasa ohatrany hoe alay-panahy ianao mandeha mafy de tsy maintsy ampatsahiviny ireny, na mafisina ny panneau de signalisation, mafisina ny fanentanana amin'ny anao manjery, na ny communication de masse, na ny fanentanana eny akianja ataon'ny mpitandro filaminana, samy manana ny andraikiny daholo zany ao anatiny. Amaraparana ny fandaharana isika misy an'ilay tagnamaro andron'ny olo-pirenena rahampitso ny andihany amin'ity volana aogositra ity nisaotra Tarsisius ny nametraka an'izay fanontaniana izay, fa tena raisiko adidy mihitsy ny mampatsiahy zany isaky ny sabotsy fahatelo ao anatin'ny volana dia misy
ny andro ny tagnamaro andro ny olo-pirenena zany raha olo-pirenena mahatsapa tompona andraikitra ianao zany de mandray andraikitra ao anatin'izay isaky ny sabotsy fahatelo anatin'ny volana izy io de ho an'ny volana aogositra zany de milatsaka totana rahampito sabotsy roapolo aogositra izay tagnamaro zay io zany de tiako apetraka ny sampandra-raha-mpanjakana samihafa de manao manerana ny Madagasikara fa ianao tsy miankina ihany koa na ianao olon-tsotra ihany koa de afaka manao tsy misy olana mihitsy zany ny hoe tandrify anao zany de miteny ianao manentana ny olona ndao iaraka anamboatra n'ity kanala ity ohatra anadio an'ity kanala eto amintsika ity mba tsy ho tsetsina azonao atao amin'ny maha-olo-pirenena anao mihitsy zay zany hoe raha efa misy fikarakarana eny amin'ny manodidina anao de manentana zany hoe mandray sanjara amin'izay fikarakarana izay fa raha ohatra moa mbola tsisy de azonao raisitra ny andraikitra ny inisiativa hoe ndeha zany karakara de anentana ny olona manodidina isan-trano andondom-baravarana isan-trano hoe ndao rahampitso manomboka amin'ny sivy ka hatramin'ny raiky amby folo mba hiarana dio tatatra isika hiarana dio an'ity lalana ity tsika hiaranala lobolobo tsika etsetretsetra azo atao mihitsy zany eto de misaotra manokana satria nampitainy mpiara-miasa amiko ny etsika zany zay ataony avy eo anivon'ny boriboritany ohatra zany zao ny boriboritany faefatra satria tiako ihany mametraka hoe ny équipe ny direction de la promotion du volontariat eo anivon'ny ministère misahana ny serasera sy ny kolotsaina tsika zany de manao fanetanana ifotony animation communautaire ihany koa mikasika an'izay tagnamaro zay tsy tapaka ka taoriana ny fanetanana izay ataon'ny équipe ny direction de la promotion du volontariat et de l'animation communautaire eto anivon'ny ministère dia fantatra zany zao hoe misy fokotany izay hanao an'izany asa izany hanao an'izany tagnamaro zany etsika ho an'ny olo-pirenena zany ohatra ny eny Ambohipo zao de efa rehako teo hoe nadio ny faritra ny cité Ambohipo sy ny manodidina zany ny fokon'olona eny an-toerana zay mihitsy le hoe tagnamaro andro ny olo-pirenena Ankatso faharoa de anadio manodidina ny fanaripako sy ny manamorona ny tranon'ny mpianatra Ankatso faharoa tsy adana Ambohitsaina de manadio manodidina ny tsena sy ny faritry ny bus 119 160 Kandrina dia anao fanadiovana ihany koa zany izy ireo ampitain'ireo chef secteur zany zay rehetrarehetra izay de amin'ireo toerandreo moa de manomboka amin'ny sivy zany ny fotoana izay ampitaiko eto de isy ekipa mpiara-miasa avy ato anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina andeha hanampy sy hanome tanana an'ireny fokon'olona ireny zany akoatra ny tagnamaro zay ataon'ny ministera any Ambatolampy faritry Vakinakaratra ny ministera rahampitso no anao an'izay tagnamaro zay fa ny tiako tenenina zany hoe misy azo atao tsara zany ny organisation ny fikarakarana any amin'ny toerana misy anao any manerana ny Madagasikara isorako moa ny lehibe ny préfet ohatra zany isan-paritra na ny lehibe any district any amin'ny district ny ataontsika hoe lehibe ny délégué administratif amin'ny filaza azy reny zany isorako manao an'izay fampiroboroboana izay an'izany tagnamaro zany amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy de tsy tapaka izaka ny sabotsy fahatelo anatin'ny volana fa ny anetanako zany de mba hoe ho anao zay mbola tsy nanao an'izany dia fotoana izao azo anaovana an'izany na ianao olo-tsotra na fikambanana tsotra ianao tsy voatery fikambanana tsy voatery mpiasa-panjakana na hoe rafim-panjakana fa na fikambanana na antoko politika ihany koa de azo atao satria maneho any maha olo-pirenena anao izay ezaka atao izay za zao de maheno hoe misy ny solombavambahoaka mitarika an'izany nisy ny arany vory mihitsy ny tamin'ny ekipa ny DPVAC zay isorako ny solombavambahoaka voafito amin'ny boriboritany faharoa ny lehibe ny district amin'ny boriboritany faharoa de ny ekipa ny boriboritany faharoa ihany koa zay miaraka manao an'izany dia fantatra zao de hoe misy ihany koa ny etsika manokana zany tagnamaro atao andokona ny birao any district zany sy ny birao commune ny Antananarivo faharoa ataon'izy ireo tagnamaro zay antson'ny vahoakany zay isoratsika satria tena lehibe zany ary goavana be mihitsy mba etiko ihany koa zany hoe anentanana zany an'ireo tompona andraikitra isan-tsokajany na ireo fikambanana na ireo olon-tsotra ihany koa ary isorako tahaka ny député any boriboritany faharoa zao na ny chef district any boriboritany faharoa sy ny mpiara-miasa amin'ny boriboritany faharoa zay isorako nandray an'izay inisiativa izay fa ny amin'ny toerana rehetra de isorako manerana satria samy manao daholo ary efa misy moa fanentanana mikasika an'izany isaky ny any amin'ny faritra rehetra any fa ho anao zay mbola marisarisa dia mafisiko hoe mitondra vokatsoa sy iombonana sy fikolokoloana n'ilay toe-tsaina maha olo-pirenena vanina izay no lalatsaina sy soatoavina lehibe entiny zany tagnamaro zany aza donony fa soatoavina ny tagnamaro valeur
culturel anankiray ho antsika eto Madagasikara ny fanaovana an'izany tagna maro zany taloha izy valitanana taloha izy terokalao be dia be ny filaza azy fa ny zavatra ny vokatra dia ray ihany hoe mifanome tanana zany dia manasoa iombonana anankiray manatsara zany na manamboatra mikolokolo soa iombonana anankiray zay ny tena zava-dehibe ao anatiny Tarsisus dia isorako antsika rehetra ho an'ny rampitso izay vonina handray an'izany andraikitra izany ary anentanako antsika rehetra ihany koa izay mbola marisarisa mandraisa andraikitra fa zay ny maha olo-pirenena vanina anao